Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Ody mbola tsara tsika jiaby. Ino vaovao? Manoana fahasalamana. Sotrapetsaka anao mbola safidy ny iaraka aminay, iaraka idinidinika manoloana ny tenin'Andriamanitra mba ho fiainantsika isan'andro Kristy. Manompo amin'ny fifaliana. Manompo amin'ny fifaliana. Fa ho ny Filipiana toko 2:14 hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Mampalahelo ane zany olona mononmonina zany, tsy mba manam-pifaliana eo amin'ny fiainana, tsy misy fahafampo fa de sorena, tezitra mandrakariva, mialona ny hafa mandrakariva. Fa anga tsy maintsy fanaraka amin'ny sitraponao avokoa ny zavatra rehetra mitranga. Ten'Andriamanitra aza manao hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Ngatsika mahery no Andriamanitra ka afaka anery azy, ampanao azy zay tiatsika. Ary indrindrandrindra ny sitrapon'Andriamanitra ihany ane no tsare. Ny sitrapon'Andriamanitra no akasitrahana, ny sitrapon'Andriamanitra no marina. Fa ny zavatra rehetra indrindra fa zay tsy tianao de ataon'Andriamanitra miara-miasa aso, ataon'Andriamanitra amolavola sy anefy atsika mba hatonga atsika ho olona mahatoky amin'ny asantsika. Koa misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa Andriamanitra de tsara sady mpanao tsara. Andriamanitra mihevitra zay heverana antsika, ka na de mifanohitra amin'ny fihevitrao tsy mahafapo anao azy ny zava-misy, tahaka ny hoe zay ataon'ny mpampiasa anao, zay ataon'ny mpiara-miasa aminao ary ny karamanao tsy ampy, tsy mahafapo anao, misaora an'Andriamanitra ary matokia an'Andriamanitra. Ataovy amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra, atao fanompona an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fanomezana fahafapo an'Andriamanitra, fa tsy fahafapo ny olombelona. Ao anatin'izany de misy fifaliana ao anatinao ary tsy mila sitraka amin'olona ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Zay rehetra ilainao de omeny, zay tsy nangatanao aza de omeny. Tsy pikarama ianao, tsy mpangataka ianao, fa zanak'Andriamanitra ianao. Ka ataovy amin'ny fifaliana, ataovy zay mahafaly an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Sa tsy zany? Zany le atao hoe miaina amin'ny finoana, mandeha amin'ny finoana, tsy ny zavatra ivelany mahanorosory sy ny zavatra tsy mahafapo no mibaiko, fa lay tsy hitany masonao de Andriamanitra, nefa eo foana izy no mibaiko anao, izy ny tomponao, izy ny rainao, zay mahafaly azy no ataonao de manam-pifaliana koa ianao isan'andro amin'ny fiainanao de tsy monmonina ianao. Andeha arintsika iombona amin'izao vavaka izao. Jesosy, ho ataonay ho fanompona sy ho fanomezam-boninahitra anao ane ny asanay sy zay rehetra ataonay de ataonay amin'ny fifaliana ary ataonay amin'ny fitiavana. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa,
izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaona toko 20 andininy 20 tapany by. site web cristifianantsika.com.